dia tsika trano kosa dia plasiko vavy fampalalana avao mititakariva ity ny mahakasika ireo raharaha mafapana eto amin'ny firenena indrindra ny mahakasika ilay sambo luminamy izay nitondra ireo ondramena ny kasaina ondrana antsokosoko dia nanambara moa ny préministre lehibe ny gouvernemanta zany tamin'ity androandroany ity fa efa voasambotra ny tompon'ilay sambo amin'izao fotoan'izao ary mbola isy ihany koa ny fisamborana ao anatin'ny fanadihadiana lalina amin'izao fotoan'izao ny tompony andraikitra ny fisamborana dia ireo rehetra voaroro anatin'izay tsy maintsy samborana avokoa. Ezaka ny gouvernement da nanatratra amin'izay ary amin'izao fotoana zao efa mandeha famotoana efa misy ny fisamborana tompony sambo zao efa voasambotra mety faokorana aloha ny tompony lumina ary tsy mijanona eo satria mandeha ny ankaita misy olona mety isy olona tena tsy fantatro mety olona mpanambola be voasambotra amin'izy ary tsy hemotra ny gouvernement zay ngamba tsara ho teneniko eto tsy hemotra ny gouvernement ary ho ampahafantarina anareo amin'ny antsipiriny amin'ny fomba mangarahara ny traitement ny dossier io androany zao naheny koa zay fa aleo ngamba tsy ho teneniko izy mbola misy manao anakanja nany no ny ao ny asa ny tompony andraikitra fa tsy ekena tsony za zany efa nytena an'izay ino ny antony tsy alekena ny fanonranana tsokosoko ny andramena fa tiantoka ho an'ny firenena izy olombitsy misitraka ny vola be mandehana miliara za moa tsy manana tarehimarika hoe firy ny zavatra mety problème amin'izy io fa ohatra resaka ka 340 mondial le tratra farany teo eo amin'ny 60 tonnes etrereto amin'izany firy miliara zany zao ny manque gagné ny fanjakana satria tsy mandanga doany regny